Hafa tanteraka kosa raha nandrasana ny talatalasa teo ny didi-pitsarana mahakasika ny ady tany mampifanolana ireo mpandova ny tany iray etsy Androhibe dia nahemitra ao amin'ny voalohan'ny volana aprily indray izany etsy ankilany nefa velom-pamitaniana ireo tompon'ny trano miorina amin'ity tany ity noho ny fitohizan'ny fanagiazana ny fananana izy ireo. Nanangona ny vao miravaka n'Andriamanala Somra Samoly. Atreto trano roa amin'ireo enina miorina eto amin'ny tany fanolana ny mpandova ny tany amin'ny lehilahy iray mpiray lova amin'izy ireo ihany no efa nogiazany iray mpianakaviana iray mitonona ho tompon'ny tany ankehitriny noho izy mividy izany tamin'ny iray tamin'ireo mpandova. Ny fanagiazana ny trano voalohany dia nataoterahan'izy ireo ny alatsinainy teo ary omaly kosa no nataoterahan'izy ireo ny trano faharoa. Mbola nilaza ny anatanteraka ny ambiny izy ireo androany saingy tsy tonga dia tia toerana ny vaty tany sy ny mpitandro filaminana. Misy convocation ndray zao zavavany avy any amin'ny polisy mihitsy aho zao dia nanenjika anareo taty dia niketiny zao mandeha koa amin'ny polisy dia amin'ny roa zany mbola misy fiainany koa amin'ny foko tany fa sara dao zany mampiantso an'ilay zavatsy rehetra tsy fantatsy mihitsy zany zay tiany tongavana. Ina ny antony torinana dia izy fa zareo nitorenay zao le dadatoanareo sa le tompon'ny tany le dadaparanay zany le rakotroko modeste ihany. Namafisin'ireo tompon'ny trano fa ny tany izay fanolanana dia mbola misoratra amin'ny ray aman-dreny tompon'ny tany ary mbola tsy vita ny famandrana ny fananana amin'ireo mpandova. Fifampivarotana ny tany tsy nisy taratasy ara-dalàna araka izany natao raha ny fanazavan'ireo mpandova. Ny andohany izy ity zany ny tany mbola any amin'ny ray aman-dreny ny andohany tsy vita mutation dia rehefa tsy vita mutation zany le izy dia nisy farla zany fetsifetsy dia io farla io niaraka amin'ny vadiny zany tapitra namidiny tsikelikely le fananana nefa tsy vita mutation dia noho ny avy eo ry zareo nanontany zany reo hoe fa ahoana no atao an'izany le tany dia noho ny avy eo dia nisy mividy dia le nividy tsy ara-dalàna no nanjary nanalan'ireo dia le nividy tsy ara-dalàna tsy manana taratasy ny tany tsy isy vita mutation avy any amin'ny rakoto vao. Ny talata 1 marsa teo no nandrasana ny didy avy amin'ny tribunal mahakasika ity ady tany ity saingy nangataka ny anemorana azy amin'ny voalohan'ny volana aprily ho avy izao ilay lehilahy miady amin'ny mpandova.